ao anatin'ny constitution ntsontsika satria raha ohatra tsika ao anatin'ny constitution malagasy dia tsisy zanyrimasianna fa ao anatina transition izena zavaiteo fitadiavana vahaolana moa no atao ka tokony anomboka amin'ny dinginy samy malagasy izany mba hatongavana amin'ny famoahana ny tondrozotra ny tetezamita hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. fa aza mahatratra andreo fanao arak'izay azo atao zay amoahana ny rafitra tokony hitondrana ty Kristy tokony misy aloha ny dialogue malagasy samy malagasy tokony vorony malagasy zany zay tarihan'ny FFKM sy miaraka amin'ny ao Nations Unies sy Union africaine miaraka SADC rehefa viza ny dialogue tsika malagasy aloha zay tsy foany zareo mihitsiny dia ao mahafantatra hoe zao lalaka izorana andrafetana le charte de transition na le feuille de route dia efa vita zay dia misy calendrier itorantsika azy. Niaran-dinga tamin'ireo délégation avy amin'ny SADC teny faravohatra androany moa ireo solombavam-bahoaka tima sy ny mpikambana ao anatin'ny bureau politique ny antokotiko i Madagasikara. Za manokana aloha raha resaka hoe feuille de route dia moa zany tsika nge efa niditra ny resaka hoe anaraka ny lalam-pandroana ary misy fianianana mihitsy ary zay natrerandreo fikambanana sy solokena resaka ny fianianana nataony colonel mba ahafahana mitondra ny Madagasikara ao anatin'izay fanarahana lalam-pandroana ka lalam-pandroana nefa dia nanendry ihany koa ny prime ministre ny filoha amin'ny alalan'ny fandorana avy any amin'ny antenimieram-pirenena zany hoe narahana mihitsy zany ny paikady rehetra sy ny fepetra napetraka ny lalam-pandroana ny prime ministre nefa dia nametraka ny PGE na le programme anatanterahana ao anatin'ny roapolo zany hoe tokony zay zany ny feuille de route nyty firenena ty fa tsy hamono ny feuille de route extra constitutionnel fa mpanao politika moa misarika an'le izy mba ahafahana hoe raha fahitako azy manokana zany dia ampy hitondrana ny firenena zany ny lalam-pandroana am'izao hitondra makany amin'izay fanamboazana ary ao anatin'izay efa voaresaka ny hoe misy dialogue national misy dialogue politique misy concertation nationale zay tao anarana ary indrindrindrindra ny gouvernement dia efa nametraka mihitsy hoe ministre natokana ho an'ny fanamboazana ary ny filohan'ny Madagasikara amin'izao dia filohan'ny fanamboazana ka mazava be zany fa hoe inona tsy moa zany mbola ilana feuille de route ankoatra n'izay nefa efa misy filohan'ny fanamboazana misy ministre d'État hanao amin'ny fanamboazana misy ny prime ministre zay manatanteraka ny PGE zay tonga antsika any amin'izay làna ny fanamboazana ye lafinjavatra anankiray ny lafinjavatra faharoa araka nambara teo moa tsika ifantoka bebe koa mikasika ny ary amin'le manodidina fikiranantopirenena fa hoasina resaka kely ihany koa satria hoe asa ve fifandrofinjavatra ve sa efa fombafomba hoe lasa fahazarana ve fa rehefa tonga eto misy vahiny tonga zany sadeko moa zany zao de hoe ny fahatonga avy amin'izareo ve nohatra ny lasa ohatra hoe tiany eo ve isika eto fa misy zatra tsy milamina misavorovoro inona sy ny sisa eo anatrendreto vahiny ka hoe tena amin'ny fotoana mihitsy ny atongavanareo eto tompoka fa zao no fahitana ny toedrara misy an'izay koa zany etsakilany moa ny SADC koa ohatrany hoe en option zany zavatra zany de mety aminy mihitsy zany satria lasa milégitimer ny xendrina matsy ka reo rehetrarehetra reo Brito tokony ny azava tsara 2026 tsika zao 2025 le zavatra an'izao tsy 2029 akory 2029 adina akolafy ny tsy adina akolafy akory ara fa izy roa lany ny ady dia natao teo ny akolafy Zafy Albert sy Diratsiraka mba tsy revitra hoe tonga dia adina izy roa lahy mazava fotsiny fa mba misy elanelany ao zay ny 2029 raha tamin'izany dia mety ny resaka hoe dialogue n'izy asiza dialogue n'izy roa lahy latabatra boribory iresahan'izy roa lahy mba tsy fandripa-ka eto andrava firenena eto amina adina roa lahy miady fitondrana ity nge tsy zany ity dia le vahoaka mihitsy niainga tamin'izay takatra ny sainy dia mitohatra any amin'ny hoe miala Rajoelina dia tsika zany zao korenga iny alana fotsiny hoe miala Rajoelina dia misolo Rajoelina dia manaraka Tsay Christian vaovao dia manaraka Ravatomanga vaovao fa refondation de la République zany hoe averina avozina aorina ny République zay ny zavatra misy eto izao ny sehatra misy atsika dia lasitsika amin'io raha anao fa tsy hoe zay zany inana sa andro loky
le izy manko mody sarosarotiny aminay de tsy fantatra ny fomba na aiza marintsika zao avoiny hevitra ao de hita eo azo atao ve le hevitra ao de jerentsika ny fomba ianatanterahana an'izay asa hoe mety tety nisy vahiny tamin'ity herinandro ty constant Ravelson de hoe no mety maantony mahatonga azao zavatra rehetrarehetra zao ve le hoe foy loatra le fotoana de tsy afaka manana tsy afaka ifampiresahana de ety zerenako mihitsy ningala noble ny teny an'izay ngamba ny roalatsinainy iny za tena nanongila sofina mihitsy 4 janoary fifandrifin-javatra koa moa le satria andro latsinainy 4 janoary ataontsika hoe 7 taona lasa nisy an'iny trangy iny rotika ny tanàna no ny adin'izy roa lahy de nivoaka le anakiroa nyrehaka raisiko amin'iny ny le rehako teo hoe foy le fotoana zany hoe le tolona lava tsy teo akory ny Genesis le misy mako manao hoe ny Genesis de tamin'ny 5 septambra inona fakofakon'olona ve zany reny efa ny setra lacrymogène eraky ny tanàna tsy teto Antananarivo ihany no nyresaka jiro sy rano ra jiro sy rano fotsiny resahana fa nisy lafin-javatra isan-karazany nisy ny voasambotra nisy ny giadra nisy ny radioan'olona ny sotasotaina sy ny sisa talohany zao nisy inge zay fa tsy hoe eo aminareo ny Genesis akory de fa nanomboka teo amin'le tena hoe enjakenjana zany foy ka rehefa foy ohatr'izay misy mahatsara azy fa misy fa zava-manahirana atsika koa ny mahatsara azy de zao tsy mifandratra tsy mifamono tsy de teny nalasa anakaiza ny olona ary nandrava fananana tamin'ireny ary ange fatapatatra ihany fa olona nampanaoviny fa tsy sao de veriny mpiaino tsika hoe ny andreto kosa de tediaviny fampitifotra sy faniny tsy zay mihitsy fa de tena folo alin-da républicaine mihitsy any fihetsika ny tarihany izy 10 rahalahy reto zany hoe le folo alin-da mahalala hoe ny république zany de ny vahoaka ny safidiny vahoaka de tsy fanapahako satria nisy tatsika hoe miaramila tranay nisy anipika mazava am'izany hoe samy nisy tafika tamin'ny 2009 sy ny 2025 fa tamin'ny 2009 faction ohatrany hoe fietsehana atao anatinany fa tamin'ny 2025 zay resahanao zay mihitsy hoe tena le tafika vahoaka zay mihitsy le nijoro tao anatin'ny iny zany ataontsika eo anaty parenthèse kely fotsiny fampatsaivana de ny tena sikitsindrom-peo mihitsy le hoe ny tafika ny foloalindahy miasa araky ny république zay nitatsika tamin'ny ny akarandry zareo reto hoe miaro ny vahoaka manao fihetsiketsehana fa tsy izy akory ny nandeha nitondra ny vahoaka nakary amin'ny nananika lapatary fa niaro ny vahoaka manao fihetsiketsehana de eo ny raharaha eo nataoko hoe misy manahirana rehefa foy ohatr'izay le tolona tsy mbola tena mipoitra tena vaky masoandro tsara mihitsy ny hoe reto no dakana tiany akipaka tiany atsangana tsy mbola nisy ohatrany tamin'ny 89 ka hatramin'ny 91 manko tena nisy fotoana lava mihitsy nipoiran'ny resaka hoe république fahatelo ary zay république fahatelo zay zao aby miala ny mandateza-pirenena fa mahazo manao politika malalaka efa tao anatin'ny olona efa treny amin'ny arabe no efa nazava zay resaky zay fa tamin'ity mbola anaty atody any anaty akorany any le zay hevitra rehetrarehetra zay colonel ny namoaka zany hoe karazany mpitarika any angizy am'izay resaky zay karazany tsinjodisady mihitsy navoaka izy namoaka an'le teny hoe refondation ray zay ary fanavoazana ny république fa tsy hoe fanavoazavoazana fahatany fotsiny zao zany izy nanampo hoe fanavoazana ny république zany mipakatra any amin'ny fanamboarana constitution zany zay ny zava-dehibe de le nresaky nga le noble moa zany nitondra tamin'izay zay le hoe foy le fotoana tsy hoe ratsy le izy foy fa lasa misy fahasairanana eo amin'ny fifanazavana ny ady hevitra tena tsy lasa lalina teo amin'ny olona ny ady hevitra zao ny olona sasany teniteneniny fotsiny hoe fanovana de manjary ararotin'le
le veryremby retsy zao mahanararoatra mihitsy hoe famivana zao e de eo indrindra mantsy le izy Constant Ravelson satria ao anatin'izay raha fotoana fohy mety hoe tsy tena mbola nipakatariny resaka nisy zay le manararoatra zay mihitsy vako tiako atongavana hoe satria tamin'ity herinandro ity zao de misy mpanao politika ihany koa teny an'lizy mety ahiavy amola izy ary fanataony ve mola izy satria hoe efa mitady misy endrikendrika raha le voambolana teny malagasy malaza l'izy moa de le hoe salobokomany aloha tonga de zay hoe fa misy ahiahiny sa ohatrohatrany hoe salobokomana ve satria le fotoana fohy marina fa telo volana moa zany zao ataontsika hoe fitondrana mijoro zao fa efa mitady tsintrotsintro ve zany zavatra zany misy hoe nohon'ilay mbola fony fotoana fa nisy nanao nitsorika raha hoe any amin'ny baolina kitra zany de nitsorika eka ny zay lazaiko hoe tsy genesisy akory any tamin'ny 5 ohatra ny mitsipaka sy manao tsinitsinina any zay nytolona rehetra teto hatramin'izay na kariary na tamin'ny anao manjery sy ny sisa nisy ny voasambotra nisy ngadra sy ny sisa fa eo no misy kenakenaina li zany vokatra zay sika inona ny anafenana an'izany tary amin'ny voalohany ange tonga de nivoaka ny resaka hoe de ravany ity de ravany ry de ravany itsy fa rehefa avy eo tsy ny ravana na hoe miandro ny fotoana mamety azy angamba le fandravana de eo no misy an'le manararoatra miditra ary amin'ny assemblée manao kioto fety sy makao de miara milomboko manao aty amin'ny anina misy an'le mitsorika le tonga de miditra manao occupation amina ministère amina zavatra salamitsy de ao no omana manginginao misy zay ka ny tenim-bazaha momba zay moa ny opportuniste misy opportuniste ao zany hoe miditra anatin'ny ambaratonga fitondrana ambaratonga mpanjakana de ao mampiasa fahefa-mpanjakana melombelomana ny manodidina ny tena sy ny tena manokanao misy zay toko raha fahalomanana mety zany mihitsy vi zany satria ty herinandro ty nanamarika azy ihany keo dia le fikaonandoha nytafika fa hiditra tsikelikely ao anatin'le fikaonandoha fotoatin-draha raha tsika de isan'ny ataontsika hoe petraka tsy hevitra tsony moa zany fa ho fomba fiasa ary lalatsaina vaovao hoentina zany manomboka eto raha ny filazan'ny lehibe ny etamajoro zany de ny hoe tsy jery fotsiny na nampitsofina fa tena de ataontsika hoe zay zany satria taloha mantsy nisy an'le resaka hoe grande muette zany de hoe de mody grande muette eo fa tandrokaro ny vozona zay moa zany le entony fa ty zany nanipika mazava mihitsy raha tery amin'ny fiorana tery amin'ny CCI vato ery ny amin'ny hoe toeran'ny foloalinda manomboka zao ka ny foloalinda anatin'ny repoblika zavatra anakiroa ny anakiray santionany kely le hitatsika tamin'ny nipoiran'ny reto colonel reto avao amikapisaty de iny fihetsika rareo iny eo anatreny hoe fihetseam-bahoaka de reny santionany fihetsika ny foloalinda ao anatin'ny repoblika zany hoe iny zany zao rehefa tiatsika hoe de ohatry zay foana eto amin'ny firenetsika raha misy fitakina radrariny mandeha ampilaminana aiza ny toran'ny foloalinda satria eto amintsika zao de na olona voafidim-bahoaka ohatra ny mera rehefa manome alalana ary amin'ny inona ty ary amin'ny délégué ny olom-boatendry mpanjakana no avy de manapaka hoe mahazo na tsy mahazo nareo zay zao zavatra rehefa tsy tiatsika iverina zay nahavoatsika hatramin'izay zay mila dinihany zay hoe ny fanehoan'ny vahoaka hevitra de iza no mandamina an'izay de ny anjara asan'ny tafika zany sy ny foloalinda de miaro an'izay fanapahan-kevitra mivoaka eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny firenena zay lafiny ankiray zay zany hoe le hoe miaro ny androm-pitondrana ny foloalinda tsy hoe akory miaro andrakoto mpitondra fa fitondram-panjaka izy raha izay fa le fitondrana hoe mba milamina ny tanàna zany tsisy ananika lapa tsisy ananika zay le miaro miaro n'ino moa filazana miaro ny état miaro ny fanjakana de misy anakiroa le lafiny zay lafiny ankiray fa ny lafiny ankiray keo de zao ary ty nahavoatsika tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka
alefa le folo alin-da mamboly alefa nisy an'izay alefa manao lalana alefa manao iny de voaterina janona manko le satria zao tsy tena professionnel am'le mamboly le folo alin-da fa indrindrindrindra any izy de rehefa natao ny kajy zany efa natao mihitsy ny kajy asa na avo 4 na avo 5 eny noho ny masokarena amin'ny fambolem-bary ataon'ny tambany vohitra ny vidin'ny vary vokatra nataony ny folo alin-da satria le ino moa zany tsy mitovy tsy mitovy ka zalahy zavatra tsy mitovy zay lafin-javatra zay zany mila jerena akaiky mihitsy maninona no tsy nahavitany génie ny tena namita tsara sy ara-dalàna ny lalana ny resakitsika eto zany de tsinjodia moa ny resaka eto tena tsara ny hoe folo alin-da miditra am'izany tsy natao amony vahoaka atao anatiny atao folo alin-da rehefa tsy misy niady mila manamboatra zany folo alin-da raha sanatria misy niady ka zatra nyreny izy hoe mamokatra mamboly mamboatra lalana hero atsika izay ao anatin'ny ady rehefa misy ny ady fa ty fitondrady ty aloha zany isany nanapa-kevitra tamin'ny terinandro ty litako raha fahalomanana amin'ny hoe hiverina ny génie anokatra lalana sy amin'ny resaka le hoe fampandrena fahalemana ny fahatra samihafa mba ahafahany tatsa mamokatra sy miompy zany ao anatin'le mety fa nisy ataontsika hoe raha tsy diso tamina fotoana nanaraikitra tamin'ny faritra orombe iny ny colonel Mikael efa nanana zery zay nge tsy nomena le moyen fa zao zany izy moa fitantanan'ny firenena dia anatanteraka an'izay ary mety efa naka ataontsika hoe raha hoe lesoka le tamin'ny fotoanandro zany mety efa nahity satria zay moa nisy ny berevera nisy tena afatarana resaka mamboly mamokatra io zany tamin'ny fotoanandro vomaika nafatra vary tsika raha mila jerena zany reny mila jerena ara teknika ary ara ekonomia zany hoe amin'ny lafiny fitantanana ny oetimanana sy ny vokatra avoakany mila jerena zay fa tena mety raha folo alin-da ohatra hoe mahavita tena raha sanatria misy ady eto mahavita mamatsy tena foana ny fa tsy atao ohatrany tamin'ny frantsay teto ny vahoaka ny karavasina de mivary tsy maintsy aondrana ho an'ny tafika frantsay any frantsa zany tsy zany araka namparateo moa zany dia ao anatin'le ataontsika hoe vanim-potoana resahana be dehibe mikasika ny fikalonam-pirenena zany izy io tatoato Constant Velson ohatrany tsy de resahana loatra fa lasa roitoroitina be na hoe tena misy ezahana hoe alefa makany amin'le ho fifidianana no ifatotoan'ny faneho-kevitra samihafa zany fa nefa ne isika io dia ampatsahivina ihany fa ao anatin'le dingana makany anatin'izay ataontsika hoe fikalonam-pirenena zay misy ministera moa natokana ao le izy eo koa nefa misy ankoly am'izao fotoana zao le comité de pilotage zay andrafindrafitra zany mikasika an'le izy de tsika io zany aloha miandry foana le ao anatin'le hoe ahoana somary fanirana kely io lay adihevitra hoe anao feuille de route miandry fikonandoham-pirenena samy mandeha rivotra eo ny mpanao politika de nisy an'ireny hoe valikavatra ihany koa moa nataon'ny filoham-panjakana omaly mikasika ny hoe mbola ao anaty lalam-panorenana ve sy ny sisa ka zay lay fandresahana kely teo ihany fa misy fifandroritany misy fifandroritana hoa fa ny tsika nge rehefa politika ny resaka tsy zay tenen'ny olona loatra ny raisina akory maly zao tamin'ny télé anankiray maheno zalahy iny mba nagaga de nanao politika izy zany farany arina de rehefa inonao mba mitombotombona ihany mba misaina ihany izy amin'ny resaka politika fa rehefa aveo tampotampoka eo tsy fantatro inona ny antony de mivoaka ny hoe ka de atsangana aloha ny anina zay ny sonina taonay atoko 4 ndangy hevitr'olona zany nanao sinizy na tsy nanao mazo manao sini daholo nareo zao nareo zay mba anao sini de manao sini fa iny hevitr'olona iny heviny iny anazy iny fa le izy apetrany hoe de efa nanao sini izy ka noho zany asa mihevitra zany hoe izy nanao sini de efa tokony manatoerana anatin'le teteza mita everiny atao zay le izy magaga mamorona olana mamorona saka na aza fa maninona tsy ataonao na misy na tsisy teteza mita nisy fotoana za tsy fantatrotsony mifona aminareo ary zandry kely isany tena mifona tsy fahatatrotsony izany zenizeda izany tsy zenizeda arako tsara ihany le tany amin'ny fetomboany zafy keliko tao fa tsy fatarotsony
tany am-piandohana de tsisy mitariky fa na ipo zany raha ohatra hoe mifandray izy en réseau izy en réseau izy ye de tany amin'ny fitomboany a de ohatra ny karazana hoe mpiambina zany rareo karazana arofanina ary ilaza zay tsy salasala ilazany zay lazainy taty arina mivoakany hoe zay ko mbo ao aon'izay ny tsy ao tsy iny loatra ny ola koa tsy any ny alaheloko fa ity izy lasa miditra aminy hoe tsy hainay tsony ny sehatra fa ataovy mazava ny sehatra azahoinay miditra tsy misy sehatra atao madio sy mazava zany ange nahoana naona fa io ny sehatra io io ny sehatra io matanora azy angamba de mitady an'izay zay règle de jeu mazava tsara ohatran'ny any anaty application na ordinateur sy ny sisa fa zao ny fiainana firenena narovina de tsy maintsy misy foana ny ohatran'io ianao no miady sisika azahoanao mampandeha n'le zavatra amin'ny alehanao fa manjary miala tsiny amin'ny fona tsy hoe manao maiva-tsaina anareo korony fa manjary misy manipulation misy filalaovana mihitsy eo amin'le hoe ka mbola tsy mazava hoe teteza mita sa tsy teteza mita sainy hanao fanovozana sa tsy hanao fanavozana zay ny resaka raha hanao fanavozana ianao raha teteza mity io de hitanao ny lalana anaovana zay tsy teteza mity eo hitanao ny lalana anaovana an'izay fa tsy ahoana moa zany tsy mifidy tany andronjonany ianao fa rehefa mizotra makany amin'le fanavozana sy refondation zay ny atsika zay fa tsy eo ny amoroporonany eo ka nga omenanao ambony latabatra de ty latabatra de ty plateau volamena de reo hoe ty ataovy am'izao am'izay ty ry zala amboary ohatr am'izay tsy ohatrazay ny fiainan'ny firenena tsy ohatrazay ao anatin'izay itsika moa zany tena araka ny nambara teo izy satria ny tomponandraiky tao anatin'le izy de mbola anatin'le ahoana le drafitra hitondranan'le raharaha tsara le izy satria miandry tena zay marina fa misy amin'ny ankapobeny fotsiny le natolotry ny prime ministre anatin'le PMO anatin'le plan de mise en œuvre le hoe ao anatin'ny enim-bolana le ao anatin'ny enim-bolana io zany raha ny tena izy de hatramin'ny volana tsonany zany anatanterahana an'izy ity dingina firy le ho atao fokotany commune mbola misy district rehefaritra ve sa hoe zany mbola tsy ananantsika amin'ny tsipriny fa nazanajany fa misorotsorotra eo ihany zany raha resaka mandeha satria ho an'ireo ataontsika hoe fikambanan'ireo ny fanao amin'ny fitantanany raha-mpanjakana teny amin'ny anamma zany de mivoakaboaka tao anatin'le seraserany io loha hevitra raiky amby folo eo zany any tsiprian zay aloha mbola tsy ananana no entina ao anatin'le izy de izy fanofanana an'ireo ataontsika hoe hopitarika zany satria tsy maintsy mba misy ihany kosa aloha amin'ny mahain'le fandrafonana hevitra resaka teknika zany ao anatin'zany ny ao anatin'ireny zany de mety mbola reny mety andanidaniny fotoana satria mila olona maromaro ary tsy maintsy misy fanofanana ho atao azy reny fanendrena le tompona andraiky risaka ny faritra moa zany zao no mandeha zay zany zao resaka teknika io nany FFKM koa range tsy maintsy hanofana sy hanafatrafatra ny olona zay ampidiriny ao anatin'io satria ny FFKM ange zao no mba raha aman-dreny afaka miantoka tsara hoe tsy balina natoko ty tsy hoe fampanjakana sy fampanjakazakana amin'ny anarana toko de hoe za raha anina de mpitondra tena tsy fatana ntsony le atoko raha mbola misy raha tsisy tsony de ity koa tsy teny midiny ny mpitondra ty hoe zay solo tena ny anina sala am'izao ka de zao ny hevitra ihany amin'iny na hoe zay ny avy amin'ny ministera an'izao sy n'izao fa miantoka tsara zay njaran'ny FFKM miantoka tsara fa tena lobary andasiny vahoaka mihitsy ty ary tena fikonan-doha pireneny tena fikonan-doha fa tsy hoe synthèse ny misy manao ny kilalao teny ndray mivazivazy hoe fikonan'ny loha pirenena ve izy ty ozy zany hoe zay mihevitra azo lohany atao amin'ny firenena no mikona sa fikonan-dohany firenena zany hoe le firenena mihitsy mikonan-doha zay voaka eo de efa hoe le firenena zay ny teny zay anytsika soka hoe tena hoe fikonan-dohan'le firenena ve zany FFKM afaka miantoka an'izany ary na misy arany karazana inona ty karazana fametrahana mialohany le resaka ny amin'ny hoe zao ange no hadisotsika menakavy momba ny republika zay zao nio va ny tany aloha zay nidiran'ny FFKM de hoe le mifandramatra am'le mialoha na aoriana ny fifidianana de reny napevanina fa ty afo ty
ny amin'ity de hoe izy tsika nanota tamin'ny repoblika inona ny ota nataotsika momba ny repoblika zany a tokony ny FFKM ny afaka mampibanjina an'izany zany hoe le manomana teknika reto a mampandeha ny fivoriana le inona le filazan'le tematika teo lohevitra eny lohevitra ny lohevitra de zay lohevitra fa ny fomba hitondrana n'iny lohevitra iny a de mety hoe hifantoka amin'le repoblika mety ho règlement de compte fotsiny a ny valifaty a na mety hoe fanamboamboarana an'izay efa eo de ny aty amin'ny FFKM no afaka ametraka an'izay hoe aty no mifantoka le resaka aty amin'le repoblika tsy amin'ny nanota tamin'ny repoblika tsika de ahoana ny isina repoblika tsy misy an'izay ota rovaina zay tsony asetsika fainkely a de toizatsika ny fandarina sy ny famakafakana raha misy ankomo ny atsony piano de fa manomboka raisina aorin'izay